tafa tamin'ny mpanao gazety. Avy eo niodidina ny ranon'ny Seine ao Paris no nentin'ny komity mpikarakara nanehoanam-pahabe maso niendriky ny fitoeran'afiny olimpika na torche olympique hatao an'i Frantsa amin'ny taona 2022. Fakofakomby na acier recyclé no nosafidian'orinasa ArcelorMittal hanamboarana torche olympique miisa 2,000 hampiasaina mandritra ny lalao sy 10,000 isa ho an'ny lalao olimpika ny olona manana fahasembanana. Sambany teo amin'ny tantaran'ny lalao olimpika no niova endrika ny torche hatramin'izay sy ny lalao. Miendrika lonjo na conique tsy toy ireo nifandimby teo aloha miendrika vazy boribory ny ankamaroany. Hanomezana lanja kokoa ny endriky ny afo mivoaka avy ao anatiny no tena antony safidy ara-teknika, fa koa nampanarahana ny aloky ny Tour Eiffel eo amin'ny ranon'ny Seine no tena aingam-panahy na tonga ilay endrika ho lonjo na conique. Hevitra ambadika amin'ny mahasimetrika ny endrika conique dia natao hanasongadinana ny fitoviana mandrava ny fahasamihafana voizina anatin'ny lalao olimpika araka ny fanazavan'i Mathieu Lehanneur, mpanao sary namorona ny endriky ny torche olimpika vaovao. Endrika tena hivoizana ny fitoviana eo amin'ny samy atleta lehilahy sy vehivavy mpandray anjara amin'ny lalao, ny maha olo-tomady sy maha olona manana fahasembanana, ny fahasamihafana aram-bolo-koditra sy izay rehetra tokony hitovian-jo araka ny foto-kevitra lasitry ny lalao olimpika. Orinasa frantsay ArcelorMittal ao Châteauneuf dans la Loire no nandray an-tanana manontolo ny fanamboarana ny torche olympique 2022. Avy eo lamaina ao Florange en Moselle izay vao didina anopy ny tôle mandrafitra ny torche. Izany hoe volavolaina tanteraka amin'ny toerana mitovy departementa ao Frantsa. Nampitoviana amin'ny lokon'ny champagne, zava-pisotro mampalaza ny Châteauneuf ny lokon'ny torche olympique 2022 rehetra ka ilazan'ny frantsay azy sahady hoe fitaovana vita frantsay. Vita amin'ny vy boribory ny tongony torche olympique, vy manjelatra tahaka ny vera ny tampony, voarakotra amin'ny metaly high-tech. Fitaovana hiredaredany afiny olimpika 2022. Ny filohan'ny komity iraisam-pirenena olimpika Thomas Bach sy Usain Bolt ilay kintany hazakazaka olimpika no nitarika ny lanonam-pahafantarana ity tao Paris.